Mampitombona ho aminareo hatrany ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Nandeha hivavaka ary isika. Misaotra anao izay ry Tompo Raina izay ny an-danitra fa omenao indray an'izao herinandro vaovao izao. Fanirianay sy ny fikasanay ary dia niara-dalana aminao mandrakariva. Ka ny fanahinao masina an'ery Jesosy Kristy no omba sy hitantana anay amin'izay ataonay rehetra mba ho voninahitra ao izany ary zahoanay fombiazana koa hiadananay ao aminao ry Tompo. Amin'ny anaranao no vaneny izany vavaka izany. Amen. Misaotra ny Jesosy Kristy Tompontsika ry havana izay lohan'ny fiangonana fa afaka niangontsika omaly. Ary indrindra moa afaka nandray ny tena sy ny rahan'ny Tompo. Izany ny endriky ny fahasoavana lehibe hita maso. Tao anatin'ny toriteny mikasika ny fanoharana ny taon'i Jesosy momba n'ilay fampankaram-badin'ny zanak'alahy mpanjaka izay hita ao amin'ny Matio 2:22-24 dia nasongadinay tao anatin'izany ry havana fa maniraka mpanompo maro Andriamanitra mba hitory ny filazantsara hamonjena ny olona tsirairay avy tsy hakanavaka. Manamafy izany ary ity tenin'i Jesosy ity manao hoe be vokatra fa ny mpiasa ny vitsy. Koa amin'izany mangataha amin'ny tompo ny vokatra mba hampandehanany mpiasa hamoro ny vokatra. Amen. Izany ditantsika amin'ny Matio 5:9-20. Ry havana, amin'ny maha-Andriamanitra azy dia vitan'i Jesosy irery ny mitory ny filazantsara. Kanefa noho ny fahitany fa betsaka ny vokatra fa mpiasa ny vitsy ary te hiara-iasa amintsika koa izy, tsika olombelona ao anatin'izany, dia miantso ahy izy, miantso anao ry havana mba hisy hanolo tena ho azy, mba hitory ny vaovao mahafaly, hanangona an'ireo olombery mba handray ny famonjena, dia ny famonjena Jesosy Kristy irery ihany. Tsy voatery ianao matihanina tahaka anay fa tena ilay nomeny Tompo fanomezam-pahasoavana mihitsy. Tsy voatery ianao hitory teny fa amin'ny fiteny sy ny fihetsika, amin'ny ataonao isan'andro dia asehoy Jesosy Kristy mba hataona ny hafa ao amin'ny Tompo izany. Andeha ry havana hanolo teny isika mba hiara-iasa amin'ny Jesosy, hanangona ny vokatra ho an'ny Tompo. Marina fa eo amin'ny 10:1 toy an'ity andinin-tsoratra masina ity dia maniraka ny mpianany 12 lahy izy mba handeha hitory ny filazantsara. Nefa koa miantefa amiko, miantefa aminao, miantefa amintsika tsirairay vita batisa sy mpandray ny fanasan'ny Tompo izany iraka izany ry havana. Ho antsika eto amin'ny fiangonana kristianina malagasy eto Abidjan na ny FKMA izany, tena zava-dehibe ry havana izao fiainantsika izao hoe hatramin'izao aloha tsika dia alahady voalohany sy alahady farany dia any amin'ny selafiny miara-mivavaka ary dia miditra amin'ny 7:30 maraina. Fa ny alahady faharoa sy ny alahady fahatelo dia ny amin'ny plateau indray isika ary miditra amin'ny 4 tolakandro. Ry havako, anisan'ilay mba hiantefan'ny teny eto ianao hoe be mivokatra fa ny mpiasa ny vitsy dia andao ry havana mba hitaona ny olona isika, na ny alahady maraina izany na ny alahady hariva, ndao hitaona ny olona isika mba ho tonga hiara-mivavaka, mba anisan'ny handray ny hatrany ny famonjen'i Jesosy Kristy. Ry havako, zava-dehibe ny keitsika hiara-iasa amin'ny Jesosy ao anatin'izany, fa dia efa iraka, efa mpiasa izay atokisan'ny Tompo ianao koa tanterao izany ry havako. Ary indrindra ho atao hoe tena ilay fiainantsika fiangonana FKMA mihitsy ty ambaran'ny Tompo ity. Hoy ary Jesosy Tompo hoe be mivokatra fa mpiasa ny vitsy. Koa amin'izany mangataha amin'ny Tompo ny vokatra mba hampandehanany mpiasa hamoro ny vokatra. Dia valio ary izany Tompo, ity aho, irao ao. Amen. Andeha hivavaka isika. Ry Tompo Rainay any an-danitra ao, misaotra anao tokoa ary fa metefa aminay izany, koa tsy hangatakandrony izay fa dia hanolo tena tokoa ary ho irakao hamoro ny vokatra
ho ao aminao. Dia engany ary tompo mba ho tafiany ny herin'ny fanahinao masina izay ka andresy ny fandrimpandrika samihafa ataon'ny devoly-devonina hitrao ny vokatra betsaka voangona. Ho ao aminao ry Jesosy tompo. Dia amin'ny anaranao no anaovanay an'izany vavaka izany. Amen. Ho aminareo hatrany ry havako, ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen.